Ny fanatanterahana 6 ohatran'izao isaky ny zany isaky secteur dia fatafiditra anatin'ny processus da ilalana arahina makany amin'ny fampiresahana ny concertation nationale zany fa io ny ataontsika hoe assise par secteur io fampiresahana par secteur io ihany no entina makany amin'ny concertation nationale fiomanana makany amin'ny concertation nationale io ao amin'ny police nationale. Ny faharoa dia ny fanavozana foana ny tanjona antsika ny fiovana amina sehatra anankiray ny androany moa zany dia ny polisy inona ny zavatra tsy mety inona ny zavatra tsy nahafapo ny vahoaka jerena sy fampiresahana androany zay ny mahazava-dehibe ny fotoana. Dia matofo loha rarotina kely misy an'le adiny toka ny ivelany moa zany amin'ny violence israelienne manahoana zany zao position Madagasikara satria eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy natreka bitsika ny soa. Tsy hainiko tsara le fanontaniana manahoana ny inona Madagasikara? Am'le niady any ivelany makasika ny violence israelienne efa namoaka fanambarana ihany ny gouvernement malagasy ny ampitsarina ny ady. Ohatrany ahoana zany ny position Madagasikara ve sa hoe nivondrina eo amin'ny lafiny hoe lafiny ara-tsolika ve tsy misy alina ny famatsitsivasolika? Zay mihitsy ana rehefa manomboka mivory mikasika an'izay tsika zaho moa zany efa manana ny eritreritro ny prime ministre amorony azy izy rahariva avelao izy aloha amorony azy efa manana ny eritreritro ahoana ny ialakotsiny amin'le teny frantsay iantisipena an'izay mety olana ara-tsolika iainantsika zay no miloaty. Ny fitaovana ndraindray manahirana ho an'ny tanfilamina ny mety kasotoana mety hoe fahana fiadina amin'ny lavatsy fitaovam-piadina ve zany sa fitaovana ino? Fitaovana fiara efa ny fitaovana hoentina miadina zany efa misy firenena manampy antsika fa manome zavitsika ampiasaina ny fitaovana resaka mobilité indray amin'ny resaka matériel roulant tenenina ro zany efa fampijery mikasika an'izany ny fitrakany malagasy zao mba hanao reny inona moa zany reny rafitra eny manakaiky vahoaka tamin'ny fitsidiran'ny tany France teo andromotona isan'le resaka fanarahana hoe ny fitantarana ny pôly Thomas iarahana ny frantsay ny baziny bazy Antsirana. Ny zavatra nisoniavina tany dia ny fanamboarana ny pôro ny Antsirana fa tsisy an'izay fanarahana ny fitantanana ny pôron'ny Thomas. Ny fitantanana ny pôron'ny Thomasina dia ao anatin'ny ataontsika fonction régalienne io dia ny fanjakana no manao azy. Mbola tsisy resaka base navaly na base militaire apetraka loatra eto fa ny fanamboarana ny pôron'ny Antsiranana no fampiresahana tany.